tsy mandany fotoana amin'ny fifampiresahana intsony ny mpitandro filaminana amin'izao. Raha vao hitan'izy ireo miangona etseroa tonga dia mitifitra bala lacrymogène izy ireo, tsy misy indrafo. Vokatr' izany, olona maromaro no naharatra vokatry ny fipoahan'ny bomba lacrymogène ity. Ao anatin'izany, filoha teo aloha Marc Ravalomanana, kandida ho filoham-pirenena amin'ity 2024 ity. Nisy naratra ny tongony, goka ary mbola misy vy ao anatiny amin'ny fotoanantsika miresaka izao. Voa ihany koa ny tanany araka hitantsika eo amin'ny sary io. Ny tena mahasorena dia ny fanambaniana sy fanaovana tsinotsino nataon'ny pejy Serasera Mada, mpanohana n'ity fitondrany Andrajoela ity. Tsy noho ny lacrymogène zany no namparatra ny Marc Ravalomanana fa lavo izy noho ny fahanterana izay mahazo azy. Lavo ihany koa izy noho ny tosika izay nataon'ny mpiambina azy. Izany rehetra izany dia fanelezana tsao sy fanaovana tsinotsinona ny tolona izay ataony ireo kandida 120. Zao ny zavatra nitranga tamiko teny Tanimena. Raha nizotra nandeha tsara iny ny filaranay, ny marsa nataonay amin'ny filaminana pasifika hoy ny fiteny. Dia tena tsisy nanam-pona kely ary. Fa nisy an'ilay 4x4 fotsifotsiny gendarmerie iny tonga dia nitifitra tamin'ilay grenade à bâton. Tsy napoizina mihitsy, tonga dia nitifiriny mihitsy ilay izy. Dia tonga moa zany dia voty tongotro ity. Dia ao anatin'izao mbola misy vy eo. Zay mahatonga n'izy io mitate eo. Dia avy avy eo ndraiky koa taty amin'ny akaiky ambany elika taty. Tratra daholo ity, rovotra daholo ny pataloatra ty. Mbola misy hafa koa aty. Ty laza aminareo ary ty ampiseho aminareo fa misy olona malao fampelezan-kevitra na fampelezana vaovao tsy marina. Milaza fa hoe nitaritin'ny garde corps no tonga an'io. Tsy zay ilay izy. Fa tena nitifirina. Ka dia nisaotra n'Andriamanitra aloha fa mbola narovany ary. Mino fa hiaro hatramin'ny farany izy. Ary mahatoky mihitsy nefa mbola mamehery hatramin'ny farany kio izy. Ka dia nisaotra n'Andriamanitra fa dia velona somatsara. Tsy mijanona mihitsy ny tolony. Raha tsy azotsika amin'ny fandresena. Koa dia miantso anareo ary vahoaka malagasy. Satria firenena no harentsika. Ary vahoaka malagasy no vonjentsika amin'izao zavatra manjo azy zao. Mitadiny marina tsika. Ary manantena. Fa tsy hamelantsika irery Andriamanitra fa manampy antsika izy. Ankoatr'izay, misy renim-pianakaviana anankiray ihany koa maratra araka hitantsika sary io. Tonga teny mba nanatevin-daharana ity hetsika ity, manohitra ny firotsako fidinany Andrajoela izay manana taratasy vahiny, manohitra ny fanitsakitsahana lalam-panorenana, manohitra ny tsirariny manoloana izao fihetsika ataon'ny mpitandro filaminana, manoloana ny fanitsakitsahana ny lalana velona izay ataon'ny gouvernement ankehitriny. Nefa ny setrin'izany dia bomba lacrymogène. Nefa olona maneho hevitra am-pilaminana, tsy mandrava, tsy mandroba fananan'olona, nefa bomba lacrymogène no asetrin'ireo mpitandro filaminana. Fanontaniana dia zao, mba manana fianakaviana ve reto mpitandro filaminana reto? Valiny dia eny, manana havana, manana vady aman-janaka, olon-tsotra tahaka ireo olona izay anaovan'izy ireo herisitra. Ankoatr'izay, nisy naratra ihany koa ny mpanao gazety izay tonga manao ny asany mirakitra ireo tahirin tsara rehetra izay nandalo tamin'ity tranga mafana toe-dram-pirenena ity. Vokatra ny fampiasan-kery izay nataon'ny mpitandro filaminana dia niparitaka daholo ny olona noho ity bomba mandatsa-dranomaso ity, satria mitifitra tsy aki-janona reto mpitandro filaminana reto mba hanapariana ny olona. Izy ireo tsy miraharaha na misy maty na misy maratra, fa ny azy ireo dia baiko manatanteraka izay efa nolazaina tamin'izy ireo ampalahelo ihany. Vokatr'izay, niparitaka ireo kandida ireo, niparitaka ihany koa ny vahoaka. Araka hitantsika io sary io dia sy teny Randrena Soloniaiko sy ireo izay niara-nitsoaka taminy dia tratrany bomba lacrymogène. So ihany fa tsy nisy naratra tamin'izy ireo niara-nitsoaka. Hitantsika io sary io dia miezaka mitady vahaolana ampihenana ny hirifiry anatin'ny maso amin'ny vatana.
nandritra ny fipoahan'ny bomba dia hitatazana teny ihany koa ny mpanakanto Rakiki tonga nanatevin-daharana ary miray saina tanteraka amin'ireo kandida 120. Izy dia tsy mila vazaha, tsy mila olona manana taratasy vazaha mitondra firenena Madagasikara antsika ity. Ny azy ireo moa tsy hijanona mihitsy ny tolona raha tsy mivaly ny fangatahana. Eny na dia mohizana ny aina azy, fa na dia zany angatahana amin'ny Zanahary tsy misy aina afoy. Tsisy miembotra mihitsy, tena tsy akembitra mihitsy. Matoa zay mijanona eto efa nisy eo amin'ny adiny roa zao no mipoaka teo ny lacrymogène fa tena mbola eto zay mbola reo ny olona jereo fa mbola tsisy eo alina ny olona fa misy ihany ny candidat efa seposepotra kely dia boaka dia miditra kely ihany. Tsy mila mpitondra vazaha. Tsy mila vazaha tsy mila vazaha na Cédric na Bertrand nangalany alina 8 cm. Misy olon-tsotra ihany koa teny maneho hevitra mahakasika ny fampiasan-keri nataon'ny mpitandro filaminana amin'ny vahoaka izay miezaka maneho hevitra am-pilaminana. Raha ho an'ity olon-tsotra ity manokana dia tsy rariny izao ataon'ny mpitandro filaminana izao. Vahoaka izay mitaky am-pilaminana maneho hevitra ankalalahana am-pilaminana manaja demokrasia dia izao ny asitry ny vahoaka. Nefa olona mba manana fianakaviana olon-tsotra tahaka azy ireo ihany, mba manana havana, mba manana vady aman-janaka, nefa izao ny ataon'izy ireo amin'ny mpiray-tanindrazana aminy. Sao dia mba fa tsy rariny. Dia izay olona mitangorongorona dia atoaka zalany momba mandatsa dranomasina e. Tsy haiko hoe zay ve ny eritreretin zala hoe amin'ny zavatra. Tsy voamiasa, tsy mbola tsy voamiasa tsy milamy misy satria ny antony. Ny olona ne mba maneho hevitra kalalahany, droit zany. Fa ny problème dia zao. Atao hoe famoretana ohatran'izao ve mieritreritra vizy hoe fa raha andeha fifidianana io hoe amin'io endriny io dia hoe ampilamy zavatra io vao miasa io loza satria zao zay avampilava zao tonga ty maneo tsara fa ny ompona ihany alain'ny olona andrasin'ny olona eo am-panaovana asa dia alain'ny olona zao mitaly dia manao andrenakanjo ny andro rajoelina reny efa 20 miaraka zany ve dia ekena fa zay tsy maintsy mitolona hatramin'ny farana hiatra ny fahafatesana azy io fa tsisy manaiky an'izany eto. Fa zao zay ireo olona manao eto famoretana ireo dia tadio tsara fa zao manana vady aman-janaka ireo manana zanaka aman-jafy ireo misy farany zavatra rehetra hitatazana teny ihany koa sy ny mavambahoaka Tody Arnaud avy any Toamasina tonga maneho ny tsy fankasitrahana ny firotsako fidina ny Andry Rajoelina izay manana taratasy vahiny, maneho ny tsy fankasitrahana ny fampiasan-kera ataon'ny mpitandro filaminana, maneho ny tsy fankasitrahana ny zavatra tsy rary ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ataon'ny gouvernemanta zao. Nanao izy tao hitanay le fanambarana sy toana nomenareo ho an'reto candidat reto maître Tody Arnaud. Olha kampuka mo itatsika ny anaty lacrymogène faritrakely ny Toamasina manokana manoana ny fahitanareo azy hany efa misy fionana mangingina am'le frena tanjona zany fa teto mbola manaraka an'le manetiny sakrala ihany. Mandeha tolole satria tapitra ny hetsika nataon'ny collectif des candidats ny androany mandefa fisaorana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izay tonga nanotrona sy ireo izay tsy miala andamosiny reto candidat 120 Hery Rajaonaromampianina. Manome fisaorana any Lenahary ihany koa izy, tsy maty foamanaina, tsy naratra, mirary fahasalamana ho an'ireo izay naratra, ao anatin'izany candidat filom-pirenena Marc Ravalomanana, ao ihany koa ny renim-pianakaviana olon-tsotra izay naratra teto Antananarivo sy tany Toliara, mirary fahasalamana ihany koa ho an'ny mpanao gazety izay naratra. Dia falmiraba atsika rehetra izay nanaraka ny hetsika izay natao androany, dia laza amintsika fa dia salama tsara ary tsy maty foamanaina, dia mitohy foana ny tolona, mitohy foana ny fitakiana misy ny rariny sy nitsiny eto amin'ny firenena, mitohy foana ny tolona
mitakina ny fanajana ny tany tandalana ary tokony anajan'izany ny mpitondro toy foana ny tolona mba mitakina ny fahafahana miteny fahafahana maneho hevitra satria dia zany no zavatra tsy ampy eto amin'ny firenena ary matoka olana eto amin'ity firenena ity. Marina fa hoe fifidianana no tena njoroanay raiky ambin'ny folo mirahalahy nefa tsy izay ihany fa iny olana eo amin'ny fifidianana dia efa taratry ny olana eo amin'ny fitantanana eto amin'ny firenena ka dia mampahery antsika rehetra ary dia tehiteny hoe mila mifanentana isika fa tolo ny vahoaka malagasy tia tolona ho an'ny taranaka ty ataontsika tia ka dia tokony hosatsika ny ijoro hatrany. Taoriny hetsika androany iny dia nirisaka tamin'ny mpanao gazety ireo vondrony kandida 120 manamafy izy ireo fa mbola hitohy ny hetsika izay ataon'izy ireo ary ho atomboka indray amin'ny latsinainy ho avy zao fa mbola tsy namaritra kosa hoe aiza izy ireo no anao ity fidenana an-dalambe amin'ny latsinainy ho avy zao ity. Nefa ny zavatra nisy dia nijoro izahay mitsangana izahay kanefany tsy problemana fifidianana fotsiny no hitantsika rehefa netsika le vahoaka satria manaraka ny vahoaka manaraka mihitsy ny vahoaka nandritran'izay 2-3 andro izay fa io dia taratry ilay efa krizy misy eto amin'ny firenena tsy mijanona ny fifidianana fotsiny ozy fa talohany io ny fampitehan'ny firenena fantrana misy eto amin'ny firenena fiakarany vilim-piainana delesta sy ny sisa reny rehetrarehetra reny efa mitambatra ao an-tsaina sy ao am-poniny vahoaka daholo reny rehetrarehetra reny. Ny anay dia ohatran'ny somary ny fantoka tany amin'ny fifidianana nefa tsy mijanona amin'izay le izy ka tsy ho gaga isika raha ny vahoaka rehetra no mietsika ao anatin'le izy ary tsy mivahoaka n'Antananarivo ihany no manaraka an'ireny ary miray fo amin'ireny fa tena miny izahay satria anananay zany vaovao zany fa manerina Madagasikara dia miray fo amin'ny izao hetsika izao. Zay zany fa dia mitohy ny hetsika amin'ny latsinainy dia ho tenenina aminareo hoe aiza le izy fa dia tsy akijanona. Eto am-pamaranana dia zao tsy misy resaka hafa ankoatrany hoe maneho fisaorana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izay nidina an-dalambe manerina nosy naneho ny tsy fankasitrahana ny firotsako vidiana ny Andry Rajoelina izay manana taratasy vahiny. Eto ihany koa dia mirary fahasalamana ho an'ireo izay naratra rehetra nandritra nyity tolona ity. Mankahery ny vondrony kandida 120 izay mitarika ity tolona ity manohitra ny firotsako vidiana ny olona manana zoperenena vahiny, manohitra ny tsirariny sy tetika ny angalabato amin'ity fifidianana ho avy zao. Ny vahoaka malagasy rehetra manerina nosy dia miray fo miray saina manohana ity hetsika ity. Izay sy zay ny vidéo antsika androany, azadino s'abonner sy manisy j'aime ny vidéo antsika amin'ny manaraka indray.